Sago. Fotoanan'ny tantara eto amin'ny RDB. Atolotry ny radio Don Bosco anareo anio, ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Ampasanjina. Nosoratany Airtox. Ho velomin'ny Rakoto, Faly, Nambinina Randry, miaraka amin'ny Oly, Malalatina. Nandry feo sy nanatotosa, tovy razana mamonjy sy Yoloso. Sory zandry ahoana zay teba. Elahy aloha manara-maso amin'ny mpiasa androany fa salesy andeha hijeran'izany karera vaovao any amin'izany Ampasanjina zany. Fanganareo ry teba nahita trasy vaovao indray a? Ohatry mazava ho azy ity toerana voaheniko izay izy io sady ohatrany tena hoe tsy dia misy mpahalala hony a. Nefa tena misy arena miafina ka izay ny andehanako any. Zany very teba. Tsara kosa zany a. Sady tia kareritran-drahantsika amin'izao ty indre ohatran'ny efa be mpahalala sady tsy dia azahoana ntsony. Ka izay mihitsy any koa misy vazaha zay mantsy milaza fa hividy vato nefa tsika to tena tsy maharaka tsonoko. Vola be vaovao indray zany ry teba. Izay mihitsy. Mila mietsika marina tsika amin'izany ka. Fa raha neniko ngely ty dia hoe tena be arena miafina mihitsy hony any amin'izany Ampasanjina zany. Fa ny olana kely amin'ilay izy fotsiny dia tena ratsy be nge hono ny lalana makany. Zany ve dia olana ry teba. Nareo nge mahafantatra olona ao ambony ao e. Asiana fotsiny fiaraha-miasa. Anangana orinasa any tsika hoe dia mila fiaraha-miasa amin'ny lalana ratsy. Sady amin'izay koa tsika mba mahazo fahazahoan-dalana ara-panjakana amin'ny orinasa izay ketrehantsika any e. Dia ara-dalana tsara tsika amin'izay ry teba. Eny efa tato an-tsaiko mihitsy lesy zany fa ry zalareo koa nge problème tena tsy manaiky raha tsy kopaka isasahany. Fa eny leo aloha ilatsahako amin'ny mihitsy lesy le karera dia hita eo hoe tena misy arena miafina tokoa ve satsia fitaovana raha teo koa moa ananantsika afantarana hoe misy sa tsy misy le izy. Zay mihitsy ny mety ry teba. Aleo aloha porofola dia azo antoka tsara hoe misy entana tsara vao mitady fiaraha-miasa. Ka izay mihitsy fa izay no napetsoko alina vao maraina io. Rehefa avy eo any a mantsy dia tsy maintsy anainga ka izay no ampendraketako alina amin'ny fanaraha-mason'ny karera androany. Matoky alina fa ela mantsy ny tena tanakavanako. Okey ry teba aza matahotra ianao. Iza ndray hon raha angaty le olona mihaja be tonga teto tanàna androany iny a. Ka olona manam-pahefana avy any an-drenivohitra aminy izy iny raliza. Ay mba tonga n'olom-panjakana kosa zany aty amintsika ko. Misy antony oko. Mahafinaritra zany fa mba hitany tsara zany ny ara-tsin-dalana makaty amintsika ko. Mijaly mihitsy mantsika avy aty ambanivohitra aty rehefa miakatra any vokatra. Marina mihitsy aloha zany voalazanao zany. Sady zao koa e. Nampanantenany any amboatra ny lalany mihitsy zareo rehefa tafarisaka tamin'ny singa président vokotany teo e. Vaovao tsara kosa zany rakotroka. Tsara kosa ka. Ho afa-pahasairana amin'izay zany sika rehefa mba mampiakatra vokatra any an-drenivohitra any ko. Zany mihitsy kosa aloha e. Fa inona marina hono tena ndraiky fa tena olom-panjakana mendrika tokoa ny fahitako azy ankeo iny a. Ka to hoe
solo tena ny tompona ndraikitra ao ambony ao izy iny ko zany fa tsy nofaritany kosa aloha hoe inona ilay toerana misy an'ilay mpaniraka azy fa tsy zany ihany koa anera liza fa ahoana koa mbola misy zavatra ataony hafa koa fa mbola misy inona koa rangaty ka anangana foto-davitra asy eto amintsika ondry zareo tsara kosa zany tsara ka tena tsara kosa ne tena androzy vetivety zany ty tanànantsika ty raha zany misy rangaty tena mampisaotra an'Andriamanitra mihitsy ka amin'ny herinandro ihany ondry zareo dia ho avy anamboatra ny lalana sy anangana an'izany foto-davitra asa zany kosa zany ka tena olom-panjakana mandray andraikitra raha mba tahaka izany daholo ny ataondreo ambonireo dia tena mba androso ihany ty Madagasikara tsika ty hita ho ala matotiako ka nanao izy tandro deba nilamina tsara inona mahataitaitra lahy eo raha panana angely ty fa tena tsara aloha le karirany le tia sady ny olona any ary tsy mahalala hoe misy arena miafina ny taniny zany ve ka vao maika hoe mahatsara zavatra zany dia ahoana zany ny atao tsy taitra lafa efa milamina tsara daholo ny fandaharam-potoanantsika fa ratsy be tokoa aloha lalana makany dia mila amboarina zany aloha dia ny fampandriana drisa nataoko tamin'ny président foko tany sy ireo solo tena pokon'olona vitsivitsy zao dia hoe anangana orinasa eto zahay fa tonga dia faly mihitsy litiry zareo na eno an'izany lave ahoany raha azoko tsara ange zany dia tsy maintsy hiara asa amin'ny olona ao ambony eo ihany tsika tsy maintsy zany aloha no atao amin'izay tsy misy mahalala ny tanjontsika sady raha tena fahatako an'le toerana angely ty ka tena mety hisy mercure mihitsy zany dia le orinasa atsangatsika ao atao mpamokatra rano fisotro madio le izy koa mantsy akaiky tendrombohitra be zay ka mamokatra loha rano tsara be sady madio zany very deba be dia be lesy ny tombotsy ho azontsika ao sady inoko fa tsy hisy alala velively mihitsy zay tena tanjontsika any miketrika mihitsy nge nareo zany ry deby zay lesy mampanana mpanana tsy tongatonga ho azy eo ampelantanana zany ny areny raha tsy mampiasa koko ale teo tsara ho andoha alina tsara zay so ela mantsy mihevitra hoe debadeba fahatany fotsiny ny akamaroan'ireo debe to amin'ny tanan'ireo tena marina aloha zany ry deba fa misy ketrika masaka be koa miparitaka any zao ka inona olona ty zany manangana fiangonany angatsy kobonareo zany zany nge mahabobaka ny karazam-piangonana eto dabo amin'izao tena raha zato aloha tsy latsaka amin'izao ay ve efa ela lesy zany ny fantatro fa aleo ilamina dia misesy rehefa nanomboka ampiasa koko koa elahy zany mety amiko tsara elaka ary tsy maty antoka mihitsy any safidy alaho tananakavanako raha zany ny fandehany tena tsy mampandradrisa tokoa ny ianao raha kotroka fa tena miasa efa manomboka sahady ny fanamboaran-dalana anyko zany vera matoty ka vaovao tsara kosa ne zany sady tena manara-penitra mihitsy ny anaovan'zareo azy eo zany ola matoty aiza aloha mirana teo maharo sakafo an-dakozio ao re izy fa misy lanao azy anga mba atsokelo izy aloha na matoty azafady fa ilaiko mihitsy izy mirana ho mba avikely indriko fa tadiavindray indriko aty eny rerineny ho avy ahoana ry dada mipetraha aloha ianao anaka misy resaka kely mba ataoko aminao aloha mipetraha kely alefaso ary fa mihaino anao tsy zany anaka zao isy orinasa vo isokatra hony eto amintsika azonao tsara ko maninona moa anaka raha hoe
tsy mianatra any an-drenivohitra tsony ianao fa mba mijanona ty de miasa ao fa atao hoe mitady olona be deaibe ondry zareo raha vao mitsangana eo io orinasa io sady ny mari-pahaizana nananao koa ngianaka efa tsara satria mari-pahaizana baka hono manko no ilainko en tokoa ary etsy sady tsika avy ety ambany vohitra ty koa ane rehefa mianatra any an-drenivohitra any de ataondro tsinitsininy vao tsy misy vola retsy de tsy mitendry raha vao any an-drenivohitra any zany aloha anaka jereo ndre zao iny zanaka ingaradony ry andrefa tanàna iny mba hoe hianatra any amin'ny université zany hono nefa inona fa tsy hery taona de no taty any fa hoe any mpanambola hono ny fianarana any ny kolokolo hono retsy ny tena manjaka any noho zany raha vao tsy mahafantatra olona eny ry de tsy ho tafiteny zany raha tsy hoe indrianga ny tena hoe efa tapaizana andray kosa ary dada sy neny zany mbola te hanohy ny fianarako ary tsy misy an'izany koa fa izy mihitsy no efa tsy vonona de mahita lasaina aminareo eo isika ane anaka kasahirana ary mirany eny na de te hianatra ary afa rehefa nareo no tsy vonona de afaka ny anao inona moa zay zany aka tsy zany anaka tsy hoe tsy vonona kory ine zay fa ny fahasairanany ty fahatrany atendrakeliko ka raha no ohatra n'ireny zanak'ingaradony reny ihany ve tsy aleo manampy ny ray aman-dreny ety kosa marina mihitsy reto zany aindry ihany ake ny fahasaranantsika ato eny ary hoay tsy manino zany rehefa zany ny fantatra rehefa mety de ahoana ndray zany resaka mandeha zany ry deba fa misy inona ndray lia ka hoe to mbola misy fady zany one ty fa mbola misy vazimbako vazimba aza mampime eo lesy efa ty amin'ny taonjato faharoapolo angely ty sika zao efa maty asany zany resaka vazimba lazailina zany fa ny olona taty fotsiny no tsy mahita fivoarana de mbola mino an'izany zany ve ry deba zany mihitsy ohatrany marina ihany aloha zany lazainao zany le ty elany ery zany rehefa mba nitenenina foana hoe mba mampiasa ao akoko fa zay nge no mahatonga anay ohatra zao ela vely ty de hitovy sainana amin'ireny olona tsy nahita fivoaran'ireny reny mantsy raha voalazailina zavatra de mino avy hatrany indrindra moa rehefa asiana fandresen-dahatra maty-paiky zay ka zany eo amin'ny mampirongatra an'ity resaka fitatavam-bola ny zala amin'ity resaka fiangonana ty ny toetsaitsika malagasy mihitsy lesy ry zandro no efa voazanaka efa zatra nobadonatra amin'izay tsika ka mora resena lahatra kely foana de miaika anareo mihitsy ary debaka ao fa manaraka indray lahy meko moralina tsara fa aleo aloha zany ho any de ahoana ly ty de ahoana fahitala le carrière ao tsara ka mifanaraka tsara amin'le orinasa tsangatsika io vola be no azotsika eto ny vintana koa nge lesy efa mitongilana amintsika mihitsy ny tena mariny ny saina raha teo moa efa miketrika sia ora liza ora matoty aty atakozia ka vy kely aloha anao vetivety aty azafady fa inona koa ary rangaha ty zao mampiatsatsy mafy anao zao zao efa mba nandalo teny andafiatsinahana teny angah ianao io ka rehefa avy eo mihitsy zao zay sikala mirana zao vao mikasa hoe fa anasa lamba eny maty zay rehefa avy eo fa misy inony ka atsy zamo fa tena gaga raha nandalo teny fa de tapitra nisy namefy daholo ny faritra rehetra eny tapitra fa nisy namefy ahoana rangaha ty zaro mba gagako ohatray raha le fefy aloha ny jerena de tsy olona vety mihitsy ny nanao azy zany fa maninona le fefy ka raha matoty azo miloko fotsy daholo no mitsatoka eny
taiza de tianao nahita olona nanao an'izany ary ka taiza. Mazava be anie zany fa le olona milaza anakana orinasa no namefe an'izany eny izy zany no anakana le fotodrafitrasana mpanetena indra izany. Raha Liza, fa ianao ve mody tsy mahalala sa ahoany? Mbola misy vazimbany eny ary porofon'izany ny fisian'ny fady isan-karazany izay tsy azo atao eny. Fantaro tsara zany. Ay, fa inga président Fokontany mihitsy ny mahagaga hoe fangatsy nampahafantariny andreo vahiny ireo zany. Asako. Mety hitera-doza ho azy ireo maty zany koa. Aleo fa andalo any amin'ny any rehefa avy eo dia ho fantatra amin'ny mariny. De mandeha andriromirana fa tamany ary rehefa avy eo mbola hanome vilona ny vetivety rehetra rehefa avy eo fa ndraindry masy lasa eny amin'ny président Fokontany eny. Eny ary any azamy miandry anao. Dia tiako veta ray misy lambo ty any no entiko fa tsy zakako mba entiny eny koa sioko veta ray io. Zay zakandry re entiny fa alohany andehanandry aloha dia mandehana kely mba laivy le pataloha ndraindry ao fa sao dia adinika eo indray efa napetrana eo ambony fandrinao le izy. Eny ary reriny eny tena misy loharano tsara be mariny ty toerana hitany Deby ty ka. Mahafinaritra mihitsy mijery azy zany. Ary toy misy niongana sady le fefy napetaka ry Zalahomaly. Tena misy nanongotra mihitsy raha izao fahitako azy zao ka. Mety nisy sakaka angamba dia tsy azo ny tena velany teo. Ary aloha hiakatra any an-trano amin'izay fa nanara-maso an'ireo fefy fotsiny moa nandehanako taty ambany taty. Ary misy tovovavy miloloko vetany midina tiny izany. Andeha hanasa lamba angamba izy zany. Aleo hoe ampiresana. Manao andry? Salama tompoko. Ary inona koa reto fefy be reto zaho avy nahita an'ireto Ary tovariana be nge ianao zany gaga mahita an'ireto fefy retoko. Mbola tsy nisy an'ireo mantsy taty tamin'izany nanasa lamba farany taty. Ve ka zay kino nanao an'ireo tsy zany mantsy fa eto amin'ny mpifaritra voafefy ito no hananganana an'le orinasa aty aminareo Zany ve fa angaha mbola tsy fantatrareo ny tantaran'ity toeranyity ka. Le resaka vazimba indray zao zany. Aleo tsy mahafantatra dia amin'izay miresaka elaela aloha izay sy ty tovovavy mahafatifaty ty sady ararotiko ampiresahana amin'izao ty. Fa misy inona kiry tovovavy manjakely mahafatifaty akindry Toerana mbola misy vazimba ne aty ary misy fahatsy azo atao eto amin'ny toerana izay mifefenareo ito mihitsy. Zany ve kiry manjakely? Aza mba manao an'izay mampitahotra moa amin'izao koa ve dia mbola isan'izany vazimba izany foana Tena tsy miany an'izany ane zany Ary aleo aloha andefa mbola maika sady ianao ohatra ny manany any afotsiny fa tsy matotra mihitsy koa miresaka amiko. Tena lasa izy marina. Tezitra koa ngamba izy nahitany mety io. Tena mbola mimby an'izany vazimba izany marina ny olona ty ny zavatra koa rehefa atahorana sinoana be dia ohatrany hoe misy ko. Marina engy lazainy Deba hoe tena mbola tsy mandroso mihitsy ny olona ty ka.
Ramatoa aika ka efa nampahafantariny ara-presy tamin'ireo vahin'ireo ny tantara fa ry zareo mihitsy no manao beloha Ramatoa zany sady tsy mino mihitsy ry zareo no tsy azo atao ninninina fa dia ny ataony ihany ny ataony zany ve rangaty ka zay mihitsy ny resaka isikalamirana tamin'ny maraina teo hoe tamin'izay ilay nalasa lamba iny fa nisy inona koa tamika ka nifanena tamin'ilay tovolahy iny anie tamin'ny maraina ry dady dia nolazaiko taminy fa hoe misy vasimbana eo eo amin'ny toerana fefenareo io dia mezany fotsiny ohatra ianaka finona koa raha no aton'izany dia hita loza eo marin'ireo raha izany no mitoky eo marina moa fa nga vita zay fe fotsiny ao efa misy tany tsotsotra efa voatsangany zareo koa ne eny atoriana amin'ny alina angambany io ary tena vetivety eny nanaovany zareo azy zany fa inona marina ho ny tena foto-davitra asatsangany zareo ao eo ka hoe orinasa famokarana rano fisotro niko zany ve dia izay no mahatonga ny zareo mifidy an'io toerana io ay ve dia izany zany no mahatonga ny zareo miziriziry amin'ny eviny toy io dia inona ho ny rangaty ny fepetrany raisinga presidant fokotany tamin'izany ka efa nandrara hono izy fa tsy nanaiky mihitsy ireo vahin'ireo fa dia misisika foana sady zany fahazoan-dalany zany foana no aderaderany tamin'nga presiko tsy afaka nanao ninninina intsony izy dia zaiko aleo rery dada sineny hoany zany aloha fa andao isakafo dia atory fa ny andro koa ty efa me alina ihany ho iteo ihany ny toyiny aleo aloha rangahy andeha atory amin'izay fa efa alinalina sady nge zany andro zany fa manja kosa aloha le tovavy tamin'ny maraina iny fa resaka ka resaka raha iny zao ny ampiangona tonga dia anjely latsaka tany mihitsy angambaniko fa mba aiza raha ny tranony iny sady ohatra ny aritra mihitsy ny fijanonana aty raha izao mila ketrehany iny aloha fa inona fotsy mono ataoko aty raha pitsy dia ny raha pitsy ihany dia fa zahaviko irany tanàna ny tranony iny fa mbola tsy matory foana koa raha very zalahy-piaso ao zany fa toa mbola maheno feon'olona miresaka ao ivelany eo zany ingahy nefa ngeky efa amin'ny 7 ora alina zao le hoe voana kely any vetivety zany no jerena ohatray ary toa tsy misy ninninona koa rety manelingelyna fotsiny ko izy zany ary aloha iverina to fa mangatsika koa ny aty ivelany aty zany efa tafavoaka ty ihany ranga fa tonga dia alolo mipipia kany ohatray iza koa ary za mitoraka zany nefa le to tsy misy olona akory aloha eo hojeko natao mbadiky ny trano ato sao dia ry zalahy matory any amin'n'ilay ihany no manany any ato raha tsy misy anizaniza akory dia iza zany le nitoraka ateo ary ohatra ny mahatazavana olona ngia zany ry lavitry izy zany tena tsy diso mihitsy ny fijeriko ka ny akanjony raha teo fotsifotsy dia fantatra tsara le hoe atoniny iny ohatray marina ary nakaiza izy teo fa toa tsy hitako vetivety teo oay ry ndray le hoe anjehana nefa so dia mba mpamosavy ny ka ho voasovaly io nefa raha mpamosavy iny tsy efa nivoraka be ny lohako ohatr'izay aleo rangahy enjehana fa tsy misy sarim-bavy zany eto
mitady mandray izy teo. Fa iza ary iny sa ve olona mitady angalatra? Aleo rangahy hiverina fa tsy hitako tsony izy teo. Manomboka arapitso zany dia asiana mpiambina koa ny tanàna fa misy mandehandeha aty amin'ny alina. Fa inona indray ty ty atsanga tsy amanorana lazay lahy ty a? Ry zalamana any any an'lahy zany fa elahy mihitsy koa ny tena ray ny tetaka. Ka efa ninjehako anie le olona ary fa tsy tratra mihitsy. Ny eritreto zao de hoe somba olona angalatra raha le izy. Asiana olona tsy matory indray lesy zany amin'ny alina fa miambina. Fa milamina tsara ve nefa aloha ny asa lisany atika? Milamina tsara aloha hatreto e. Ay kosa. Fa zao le fefery ambany erio no nisy nanongotra foana. Le fa nilazaiko anao tamin'ny omaly iny. Zany ve? Misy mitady angalatra mihitsy aty ry teba fa aleo asiana mpiambina tokoa amin'ny alina. Zany vely ty. Eny e. Tsy zany mantsy fa nisy fifandirana kely koa nge teo aminay sy le président Pokotany. Ohatray, fa nisy inona ry teba? Ka ndrarano hoe tsy mety izy raha eto amin'ity faritra amin'ny fifetsika ity nareo no anangana zany orinasanareo zany. Fa hoe toerana misy vazimba hono sady misy fady tandremany. Ty inona navalinareo azy ry teba? Inona moa lesy no avaliko azy eo fa tsy misy iraraiko an'izany resaka vazimba sy finonom-poana an'izany. Sady laza sy Pokotany kely io koa ve lesy mba mianatra amin'ny mandrara. Nolazaiko tamin'ny fotsiny hoe efa misy taratasy fahazahoan-dalana ity ka tsy misy ny olana. De tonga tena angina ny vavany. Fa manomboka zao tokoa aloha dia aleo asiana mpiambina amin'izay fa efa manomboka misy mikafy tsika. Omeo baiko tsara ry zalahy reo fa elamo mpanara-maso azy a. De izay tratro tonga dia ataovy amin'ny fanaovana azy mihitsy. Eny ara ry teba. Izy mianaka efa mba naheno vaovao anganareo mahakasika an'izany fifirian-dafetsinahany ery zany. Ary mandeha be mihitsy ny izany resaka izany. Za koa zao vao naheno fa hoe misy manongotra foana ho izany fefy izany efa indro zay. Zay sady mampitandrina mafy amin'ny olona eto mihitsy zareo fa zay tratra mikidikidiky sy midikiditra eny hono dia mahita azy. Tao hoe nisy olona saika angalatra hono tao alina. Zany nge no anontaniako anareo mianak'io e. Za aloha ohatrany de tsy mino an'izany loatra ry izy mianaka. Zao manko tety amintsika tety mbola tsy arina enona mihitsy hoe nisy zavatra very zany taorinan'le mpangalatra tratra tety tamin'ny 5 taona efa lasa angambo zay ko. Eny tokoa e. Ohatrany tsy mampiny izany e. Za aloha mino fa efa fambara hafahafa zao zava-mitrango zao. Fambara ahoana ary neny? Fambara ahoana tokoa raha liza. Ka jerenareo ary raha isy angalatra ve ny fefiny zareo dia honongotana fotsiny fa tsy nalainy mihitsy. Azo eritreretina ihany zany lasain'ny zany ka zay eo andrindra nge le mahagaky. Raha angalatra tokoa ve le olona dia tsy nentiny nody iny fa dia atsaniny eo indray. Hitahoako. Sady amin'izay le izy efa indrono ny sefa tsy hoe ndray mandeha ihany ko. Ka zay nge ny tenenako hoe efa fambary io e. Ary isy loza hitranga eo amin'ny toerana io atoato raha zao no mitoy nefa nery zareo tsy azo sakanana mihitsy. Tsy mino fisiny zany tsonono zareo amin'izao e. Ka raha tsy voa angambo ireo tsy ho faiko.
Reo maso tsara lesy ireo mpiasa ireo dia teneno mpiambina tsy atoro mihitsy amin'ny alina fa efa misy manembatsembana sady ny zavatra ataotsika. Aza matao atrenao ry Deba fa omeko baiky tsara daholo ry zalahy reo. Ok, matoky alina. Fa ny andro lesy ty efa amin'ny 5 ariva sady ka za moa hain'lahy ihany fa tsy maintsy mbola ody nefa ny lalana mbola lavitra. Raha pitondray lesy atonga eo Eny ara ry Deba. Enao koa ny vetivety dia ho tonga any fa fiara nge raitra dia raitra. Zay ary lesy fa lasa rapitso e. Tena aleo andeha mafimafy ihany fa trahatra ariva koa ty zako. Mbola aketanany amin'ny salama tsy za zao avy aty. Tsy maintsy tonga amin'ny 7 ariva any Antananarivo rangahy. Fa vitany salamilay koa aloha zany lalana zany. Aiza ho aiza amin'izao le nandanako tamin'iza vao nakaty voalohany. Mafy marina izany fitadiavana tombontsoa izany ka. Fa efa mitady ondrika eo anatrehako daholo marina ireo olona ao ambony ao ireo. Tsy mahazaka fofombola mihitsy koa moa ry zalako. Marina kosa aloha ny azy. Iza rery ny tsy mba azo ao nefa arena miafina be da be io. Ohatra ny tsy mampiny ihany hoe firenena mahatra indrindra ty firenena malagasy ty. Nefa ny ato manao amboteazy mihitsy ny fidiran'ny vola. Tena efa tsy hita indray moa izay hanaovana azy atoko. Atray marina. Tena variana koa marina ka saika vohitsaka le olona nanapaka tampoka teo alohako iny. Efa hitako moa fa fiara mandeha ka mbola miampita ihany le olona teoko. Aleo mihitsy rangalo ivoahana any fa tsy. Ohatra ary toa tsy hita nge izay nalehany teo. Ny andro koa moa ty efa maizimaizina ihany. Aleo mihitsy aloha arehitra ty tory samy finday ty dia hotsolovina ny kodiaran'ny fiara fa sao dia vaky. Lasa lavitra ihany mantsy le coup de frein teo. Le ty tena io tokoa ary le nahiko fa vaky tokoa ny kodiaran'ny fiara. Ohatra ary inona le nanaloka teo? So dia mbola manany ihany ary le olona teo iny. Raha tratra koa moa lahy dia tonga dia apokako amin'ny basy ny loha lafa ataovy. Zao aty voasazy indray an'olo ny kodiaran'ny fiara. Ary misy olona nge iny ariana iny izany. Tena io mihitsy le olona teo raha zany ka. Ataoko malala ny anarako lahy androany. Aleo aloha alaiko ao anaty fiara ny basiko fa tsy. Reza tampoka teo izy teo. Sa olona mieritreritra nanafika mihitsy ary iny. Dia ifampitady eto tsika raha izaniko. Ary aveza koa izany olona mitoraka izany. Mipoira le ty lara mafy be fa aza manao adiny ny sarim-bava ohatran'io. Ohatra. Ary tena tsy misy nizaniza marina. Dia iza nefa izany no nitoraka teo ka. Aleo hoe tazamy matsy ambadika atsy fa sao dia mba miafinao. Raha tratrako eo moa lahy dia ataoko miparitaka amin'ity ny lohany lahy. Ohatra. Tena tsy misy ninona koa ato marina. Dia ahoana ary izany no atao. Aleo rangahy soloina aingana ny kodiaran'ny fiara dia hiala eto fa za koa no toa adalaina eto.
ity ny andro. Dia sanatry fi ka mbola isy olona sahiditra ihany atao amin'izao efa misy mpiambony izao hoe. Aleo ro rangaha tory amin'izay fa tena reraka zany e. Iza koa ary zany manilingilina zany e. Mety ry zalahy-mpiambina kosa angambany. Aleo aloha vahaina so misy zavatra tadaviny zalahy angambany. Ary toa tsy misy olona akory e. Sa zany reraka dia mamorona feo ny sofitra. Leo rangaha miverina matory fa lany nofy angambany. Ohatray, tena mbola misy mandondona mihitsy rangaha zany fa tsy manofy ah. Aleo jereko any velany any. Tena tsy misy ninina ty. Fa aiza koa raha zalahy-mpiambina no tsy mahita an'izany olona manilingilina zany e. Aleo mihitsy aloha jerena any ka. Ka tsy olona very tazako ry aloha ry e. Sady teo amin'le nahitako azo maly mihitsy. Teny enjehako amin'izay io ary tsy ahavotsotro intsony. Aleo aloha andeha mafimafy mihitsy ka. Ary nakaiza indray no nalehany teo e. Nefa ne ohatrany tsy nihetsika mihitsy nahitako azy teo e. Tena aleo mihitsy aloha atsona ry zalahy-mpiambina ka. Aleo mihitsy aloha alehany. Ohatray, ry indray le olona marina. Kay, sady misy mitoraka indray zany. Ay, maty ah. Vonolohako marina. Tena ho enjehako any fa zay lalany any raga lalany ah. Kay edy ah. Ay, nenjeh raha marina. Fa inona koa no namingana teo e. To misy misarika ngeza ny tongotra zany nefa tsy mahita an'izany izy akory e. Oay marina. Iza koa ty olona fikely sady sarita volo be ty. Maty marina. Vonjy aho e! Vonjy aho e! Io ary le fa nolazaiko anao rakofoka. Fa misy inona raha matoty iny dia mivara ohatranoatra ianao ah. Eny tokoa ary neny ah. Fa nisy inona koa tany. Ka nampijaliany vazimba tao ane alina hono le tovolahy iny. Le niresaka tamindrindry mirana. Ay, tadidiko indry neny ah. Dia tena tadidiko tsara mihitsy ilay niteny azy ah dia nimezany fotsiny. Zany ve raha matoty? Tataro tsara aloha izay hitanao tany fenao koa ty ka izao ane. Feno rangodrangotra be hono ny tenany eo. Ary maradatra avokoa ny vatany fa tao hoe nitaritarity ny vazimba tao hono iny. Oka izay ry neny ka. Zahavy mba tahotra maheno azany fitantaranao azy zany ka. Marina e. Zao koa ne. Ary zareo reo efa nitenenina fa mafy loatra ka. Marina mihitsy zany. Masika ane ho an'ny vazimba ao e. Ono tadidinareo moa le adala taty amintsika iny. Ka sy tonga dia maty teo eo avy hatrany rehefa nanao maloto teo amin'ny faritra eo. Vao fambara fotsiny zany zao fa raha mbola mikidy biby eo reo dia tsy maintsy misy ho faty eo. Tena entsana izy ty. Asako. Ny olona eto tanàna avy ane rangaha ty no lasa matahotra daholo amin'izany e. Dia tsy ho tonga saina amin'izay kosa very zareo amin'izao zava-mitranga izao e.
Fa naninona le tia lazany ry lova? Ary tena maratra be mihitsy nge. Fa nisy inona ka? Tena misy fahasimba marina eto ry Teba. Fa ahoana le ty? Ka zao hitanao zao nge nanaovany ahy. Fa taiza mpiambina tamin'izany e? Inona fotsiny ny anakaramana an'ireny zany? Ka raha ny fitantarany zala azy dia hoe ohatra ny tratran'ny odifomoko izany ho ny zala. Vao maizimaizina kely nge ny andro tonga dia restory avokoa ny zala tao e. Tsy misy an'izany lesy fa ela mihitsy ny eto ny tahotra dia mamorona fotsiny eo a. Aleo mihitsy aloha elahy alefa miakatra androany ho tsabonaka. Aleo mihitsy aloha izay no atao ry Teba fa tena tsy hijanona ty tsony aka. Marina e. Izay mihitsy. Tena tsy mahatoky maty mihitsy izany Teba raha tsy avy mandrivona. Azy ny azy fa raha tafakatra ny Antananarivo eo aloha dia tsy miverina ty tsony. Tena fayary tena mino tokoa fa misy vazimbo ty toerany ty. Sara fa tsy afaka ty ho raha ny aiko. Aleo misoroka toy izay mitsabo. Raha mba niny teny le sipakely iny azo tsy ohatran'izao mihitsy. Teriko le sela rehefa avy eo fa inona ary ty sary tahotra be ty e. Manahoana tompoko? Salama tsara. Ahoana ny anao zay? Misy ilanao ananga? Azafady, tsy zany fa mba misy resaka kely mba tiako atao aminoko. Alefa sary fa mihaino anao e. Misaotra anao. Efa fampitandremana anareo anie nahazo an'ilay tovolahy omaly iny e. Ka mba miteny anareo ihany aho sy miala nenina aminareo farany fa mahasika eny eo amin'ny vazimby eto hoe. Zao manko. Indray andro zay nisy adalana anao maloto tety amin'ity faritra ity. Tonga dia ny olana ny lohany ary maty teo eo ihany ka tsy mino an'izany ary ngiatya. So dia verinao fa zazakely ary ka hitantaranao angano eto. Arena be miafina ato ve dia hiavotsotro fotsiny. Tsy rapanana mihitsy kosa aloha no anary jokery zany. Tena tsy mitantara angano aminao tompoko fa misy zavatra marina ny izany lazaiko anao zany ho ahy. Raha mbola zany resaka vazimba zany ihany no resahanao amiko a, dia mahazo mandeha anao fa tsy mampiova ny hevitra izay lazainao eto ary tsy asakana mihitsy. Mazava ve zay? Ary mahazo mandeha amin'izay anao fa mbola maika koa ahy. Eny ary tompoko, izay ihany no saika resahako aminao fa aleo ary andeha amin'izay rehefa tsy hainao ianao e. Andao e. Dia afaka didy amin'ny fatana izy mianaka fa dia nandrehatra kitaitsy ny rehatra. Tena be mokondro tsy azo tenenina mihitsy zany raha olona marina moa. Fa inona no nataonao tany rakotroka? Eny tokoa ary dada, fa nisy inona indray koa e. Niala nenina ny teny andry zareo ary izy mianaka fa tena mafilo zareo Sino an'izany mihitsy no lehibe andry zareo inko. Zany indray raha nazo taimbava tamin'ny taniko. Ohatry ny fako mihitsy ny fiheverany io lehibe ny io atany. Zany ve rangaty? Tena efa misangy loza mihitsy ane izy zany raha azoko tsara e. Aloha hita aloha zao sady fanimbazombana ne zany lazainy tamiko zany. Zany ve? Zavony natahotra ny eniny tenina loko mivavanyko. Aleo any. Efa afaka didy zany sika fa izy mihitsy manao be mareniny. Azy ny azy rehefa misy loza iseho eo. Mihitsy anako. Marina mihitsy zany teny mira zany e. Aleo anao ahita e. Efa voalavo sasatry mena izy zany ka ny saka matory avy na lambolombavako.
Zao le Sorolova. Ahoana ary Teba? Leo raha pitso maraina indray tsika se lava mody fa ny andro koa ty efa hariva ihany. Za variana napresa leranga teo iny koa. Tsy misy kodiarana fanolo koa ao mantsy fa vaky kodiarana maly iny. Maika loatra koa tamin'ny maraina dia tsy tao andohako tsony ny tondra vaovaoko. Le vazaha teo koa na andodina be mihitsy tamin'ny maraina fa androany mantsy ny fotoana ny fanarahana taminy amin'ity fiaraha-miasantsika ity zany. Zany very Teba. Fa mino ve anao fa ho vaky kodiarana indray tsika ara-mandeha? Leo lesy mailo ihany. Raha sanatria vaky kodiarana any ngely ty sika dia mba ahoana ho zay lahy? Tsy vao makelahy hipara rehetra any. Sady eto ary lahy efa zao mahazo alako. Ny ray arako, raha pito zany. Tena tsy atonona antsika se lahy koa ty fandreny ty fa alelo sa naty fiara natory. Za mantsy hainy lahy ihany fa ngeza ihany ko. Tonona antsika sy debe te mba miafiafy kely eto fotsiny androany ko. Aleo le sa any anaty fiara natory. Ry aza matahotra be toy io ahy lahy fa tsisy aninona latsony aho. Na hita bandy kanosa ihany fa tena tafahoatra lahy ka koraty sarim-bavy lesiko. Mba ahoana re raha ideby ty miaina ny zavatra nenako ali. Zay lesy fa ho any anaty fiara amin'izay ah. Tandremo sao matory maraina fa anainga maraina tsika se lahy. Mbola misy fotoana ianjehana mantsy any. Ary aloha atao mandrimandry amin'izay ty sezy ty dia atory fa efa ho amin'ny fito sady zao. Amin'ny 4 maraina indray mantsy dia efa tsy maintsy mandeha raha pitso. Ohatra ary iny zany feo mikasokasoka any ambadika an'izany. Aleo rangahy ivoahana mihitsy aloha fa tsy misy atoriana tsy. Ohatra ary toa tsy misy na inona kory nge aty. Raha za aloha ny sangisanginy izany olona mpanadalan'ny rolovo zany aty dia ary aloha rangahy iverina tory amin'izay fa tsy. Aloha ty basy ty atao eto ihany amin'izay mora raisina. Ohatra ary toa misy mitoroka nge zany fitaratra ny fiara zany. Tsy amelako zany raha tsy azoko androany. Efa miany amin'ny fiainana mihitsy angambako. Ary aloloha arehatra ny torsa dia hivoaka hijery an'izany. Ataoko fantatrela tsara zany rapana an'izany androany. Ary ohatran'ny olona nge ry tazako ry zany. Aleo fa fahanako baly ty basy ty dia ho tifiriko avy hatrany. Ohatra ary nakaiza tampoka izy teo. Aleo hirosorosy eny amin'ilay nahitako azy teo. Ohatra ary iza koa nandona an'ilay basiko teo nefa tsy misy olona akory teo. Tena ny anjera marina dia kitidy be aty ambany aty. Marary zany tongotra zany fa nitatazany ty vato ty. Ary misy misarika nge zany nefa to tsisy nizaniza akory. Maty ahy marina. Maty ahy. Nadona mafy teo an'ity azy ty ahy marina. Marary mafy sa lohako sa. Misy manakandanga zany. Saika maty ahy marina. Fa
aiza ary izany olona nanan-kenda teo zany. So de mba le vazimba nytenen'le rangahy iny ary nampitsaly ateo marina. Tena ho faty raha zao no mitoy a. Zay hitako marina. Aleo aloha hitsangana de mitsoka aloka. Ary indrainga le olona hitako teo de ahoana reny atao hoe tena lasa matahotra zany. Tena aleo rangahy mitsoka fa ratsy ty a. Tena voafingana marina teny anjera. Io fa manantona le olona teo. Matahotra zany marina. Ary to fohy kely ange izy zany sady lava volo be. Tena mampatahotra na hijery aza aza marina. Mata io fa manantona ty. Ary mifona tompoko. Mifona. Ohatray fa inona koza ny olona mitabataba ny felany azany. Tena torobe fa tsy misy nangelingelina mihitsy alina. Mahagaga indray zany. Aleo aloha hiezaka hiarina moramora jery an'iza mampitabataba ny olona ho felany eo zany ka. Ohay, fa inona koa reto olona be dehibe mitangorona eto reto. Tena aleo aloha hivoaka mihitsy ka. Ohay, fa misy inona ry aho e. Azafady kely nge re olona e. Azafady e. Ohay, loza. Tena ideby ty marina. Maty deba. Ary maradratra be nge ny vatany ray manontolo zany e. Ohay, jereo koa ny tendany fa atao mivantitra sy feno dia-langotra. Ary miolana mihitsy nge izy zany e. Lozy ty marina. Raha azoko tsara zany dia ohatrany nahazo akoho ny nahazo ny deba alina. Soa ihany fa tsy nanaraka ny aikiko. Tsy misy atakandro mihitsy fa aleo mody sao dia zao. Fa misy inona? Misy inona kalakely ty fa inona marina mahasepitsepitra ny ry avy any am-patsakan'andro mirana. Ka ny feo alina ny ilay loza efa nahitsika e. Mahatovy ny vazimba alina tao ilay rangahy miteneny dadiny. Tena maradratra be daholo ny tenany dia ny olana koa ny lohany. Zany ve anaka. Io ary le fa nolazaika anao. Loza zany marina. Efa afaka didy aloha tsika ny amin'izany e. Mafy lo loatra tsy laitra tenenina ko. Aleo aloha mba hijery an'izany any so manahirana ny tanàna ka. Dia raha tsy fahafatesana ohatr'izao moa zany reneny no mitranga dia tsy ety iny mihitsy ry zareo. Zay ane anaka ny olana amin'ilay olona avy any an-drenivohitra manao tsinitsinina ny ety ambanivohitra ohatran'izao e. Zao ny afarany. Hita ho ary neniko. Andeha hiteronoana aloha resy fa raha rivotsika miresaka tsara. Eny ary mazotony eny fa za koa mbola mameno siny be.
lesy ity nefa nalazaiko taminareo nareo mafilo raha tsy misy fahafatesana ohatran'izao zany nareo dia tsy mihitsy tena mifona re zay tompoko fi lehibe anay mihitsy ngeny tena tsy resy lahatra tamin'le izy zao loza no mitrangako efa niezaka ny teny azy any taorina ny fahavoazako fa tsy niaino mihitsy moa izy dia zao ny farany fa mikasa hialy eto amin'izay zay fa tena tsy azo atao no mijanona eto tsony so ahita loza vaovao eto indray mantsy day tandremo fa ahoana to mbola mila manao fombafombonareo aho vao mialy eto satria efa nanotafady mazava amin'se zay ka raha tsy manao an'izany nareo dia arahany ihany foana amin'izay alehanareo any ka tsy maintsy mbola hisy loza azo anareo zay zany ve eno ho azany lazaiko anao zany dia inona no atao amin'izany tena matahotra tompoko fa mba ampio aza matahotra aloha se efa anampense any ahy sady tsy mety koa mantsy raha tsy olona efa mahay an'le fomba no manatanteraka azy ko dia misaotra anao sady tompoko amin'izany fandavatenanao zany tena matahotra mafy mihitsy mantsy maheno an'izany zavatra nazay ka nareo efa tenenina foanako tsy misy isaoranse zany fa adidinay amin'ny mahatompo tany anay ny manao an'izany ka dia azafady indrindra inona avy moa tompoko ny zavatra ilaina amin'izany fombafomba zany ka dia andao aloha tsika sehony an-trano dia no manina ny zavatra rehetra ilainy ka anatanteraka an'le fombafomba tsika zao dia homano ny fitaovana rehetra dia ahoana ny atao tompoko za mantsy tsy mahay mihitsy zao apetraka se fotsiny ireny rehefa miteny aho azonse zany tsy misy zavatra sarotra be akory eo ay alefaso ara fa efa voniny reto ka manatona se eto kaiketo zay mipetraka tsara se ao nareo voazimba zay tompon'ny tany indro fa efa nalahatra amiray toerana eto ny mamy sy ny masika iresaka aminareo voazimba tompo tany eto zay ka miaino ianareo anay azafady miaino tsara mandrenesa soa mandrenesa tsara hiavana aminareo zay fa nandika ny fadinareo anareo ny tany ka mifona aminareo zay tamin'ny tsy firesahana taminareo manomboka eto aoka sika hifanambina tsy fanimba sy fandratra ka dia indro tetetoka manitra no mariky ny fanajana indro ihany koa javika tantely ho fanasinana indro fafimbary fotsy ho fakatelemana mandro soa asiny ianareo ary aza mahavotsiny anay tsony zay fotsiny iny vita se fa andao amin'izay tsika andeha zany ve tompoko mbola mamerina fisaorana anao ihany fa raha tsy nisy anao ngamba dia tsy haiko aiza no aizako nireny nataonao reny tena makasitraka re tompoko andao aloha sehony an-trano dia andray miresaka tsara sika zay mandrososy dia mipetrapetra mazotoerana azy fa izao raha aotray raha tsy mety amin'seho mipofo eo dia eto ambony fandiny eto mipetraka tsy dia mba mampiasa seza mantsy ny ety ambany vohatra se tya misaotra indrindra tompoko aleo nga mba eto ihany fa tsy maninona eto ka ay ve sika misy vahiny manahoana tompoko ka tsy ity ve le tovolahy resaka tamiko indray andro ry izy mihitsy io ka salama tsara fa ny fieriny mbola misy tsy sitrana tsara ay ve ka za anankity rangaha ty le sy mpamanjakely ny resaka tamiko tamin'iny ary to samy variana be nareo zany fa nga mifankafantatra nga nareo sa ahoana
Ka tsy ianao ve le tovolahy resaka tamiko tery andafa tsy nanana indray andro ry e? Za mihitsy mika. Mahatsiaro an'le resakitsika tamin'iny aho mahita anao e. Manenina mihitsy aho hoe tahak'izay mba noenona ihany le teninao tamin'iny. Efa vita indry zay tia. Efa ranondraraka tsy azo ofiny tsony reny. Ary efa voasotroka koa zay ny loza fa de aza miayatsony se zay. Fa manaraka rehefa mivahiny atanin'olo loatra zao de mba mino ihany ny tenin'ny tompo tany fa aza de manao tsinitsinina loatra. Tena mifona kifa diso amin'ny manaraka ny tsy atao tsony. Ka mandra-pahamasabary riva aloha de alefaso ndresadresaka e. Inona fotsiny natao eto? Fa zao misy zavatra manitikidika any saky marina tiry zareo reny fomba nataontsika teo re marina moa zany rangarakotroka midika ho fanompotsamy. Tena tsara be mifanontaniana se ary tiako ampahafantarina amin'se mihitsy voalohany aloha tsika malagasy de tena diso fiheverana mihitsy amin'le hoe sampy. Amiko sy ty rehefa miatoraka na miatsampy amin'ny ely ivelany ny olona ray de manompo sampy izy zay. Zany hoe tsy ratsy velively mihitsy ny hevitry ny teny hoe sampy fa isika mihitsy no mana ratsy an'ilay fiheverana azy de anapiko kely an'izay teny daty zay za mantsy mba navita hatramin'ny taona famaranana ihany de mba mahafantatra kely jereo ao anaty rakobolana ny hevitry ny teny hoe sampy fa mazava tsara ary misy resaka Andriamanitra ao. Fa amiko ny sampy de ny fiheverana na fametraha-pitokisana amin'izay heverin'ny tsirairay fa Andriamanina iarovany amin'ny ratsy izay tsy takatry ny sainy ka angatahan'ny fitahiana. Noho izany de tsy ratsy koa amiko ny hevitry ny teny hoe sampy fa notefena tao an-tsain'ny olona taty aoriana fotsiny hoe ratsy zany de amiko koa fanombana sy fanotoana rano ny fomba fanao malagasy le izy any ka raha vao hoe malagasy manao zany de hoe manompo sampy nefa ny olona rehetra de miatsampy amin'ny hery tsy hita maso avokoa. De mampalahelo mihitsy anesika malagasy indraindray tena hoe voazana karaha-tsaina marina. Ka ovaliko amin'izay le fanontaniana se teo eno ary ngarakotroka ka tsy fanompo-tsampy velively nataontsika teo fa alafady azonse alafady tsy mivavaka eo mantsy ny olona ty fa any am-piangonana ohatra nareo any andrenivohitra ihany fa fanajana sy fitandremana ny tsy azo atao fotsiny nataony ny olona mazava amin'izay ihany ve za mivaly temiko zany sa ahoany tena mazava ary zareo fa tena tsy nahafantatra ka tena diso be mihitsy nge zany ny tato an-tsaiko tatoko de aza mba mora resen'ny olona lahatra amin'ny fiheveran-diso amin'ny manaraka sady ianao zao ve tsy manam-pahaizana be zay aty ambanivohitra rehefa tsy fidiny amin'ny fijanonana amin'ny fianarana na de mbola te hianatra azako tsy manam-pahaizana be zany ka fa iny lehibe anay iny nge nampivoatra ny fiainako fa ony marina ho ary zay ty eny tompoko fa inona marina tena ndraiky tsy izy iny fa atao hoe olona ambony eo ony izy araka fitantarany ny tena marina de zao tsinitsinina izy fa manan-karena be fotsiny de mahafantatra olona ao ay ve vita mihitsy aza ny mibaiko eo n'ireo olona ambony reo toy ny hoe fanamboaran-dalana taty aminareo ka de inona zany zay ty ny tena mammpanan-karena azy raha izany fa lasaiko aminareo dolo ary ny tena marina rehetra de zany ko no saika mbola ataonay aty fanaharitraronana ny tena tanjonay fotsiny ty hoe orona sasaka atsanganay ity ay ve ka nisy an'izany lalina indray zany ka ay ve zany ny ambadiky reny de ianao koa zany mbola piraitsy kombakomba aminy fa manina nareo mambotry firenena ohatran'izany piraitsy kombakomba aminy tokoa fa zao vao tonga saina
tsy mahasoa sy tsy mahatonga azy nefa tsy fahamarinana. Zao ny faraniko. Lesina ho azy zavanitranga tety. Vonina hiala amin'ny ratsy fanaoko teo aloha zao ka. Tsara zany anaka rehefa tonga saina ianao a. Raha tsy taty tsy nahatsapan'izany raha tsy nisy anareo dia efa tsy haiko intsony izay nefarako. Ka zao ahoana seka ho fankasitrahatra sy ho valiny soa vitanareo tamiko dia etoako ny fianarany mirana. Tokony mbola hianatra mantsy ny fahitako azy ary hitako fa mahay tokoa. Ka izao sea ny soa vitanay sy andrasanay tampiny avy amin'ny sy mihitsy akory. Eny tokoa adidy tsy maintsy natao ane ny anay reny amin'ny mahatompo tanàna anay. Ahoana ny hevitra amin'izany ry mirana? Ahoana ozy ianao anaka? Ianao mantsy no tompo-kevitra amin'izany ko. Fahaly be amandre azaniko, mbola hianatra ihany aho zany. Tsy misy olana zany rehefa avelanareo manohy fianarako indray aho tsy misy olana reto zany ny fahasairana neny tsy nanohy izandry ny fianarandry fa tsy hoe zahay ny nanakany. Aza matahotra nareo izy mivady fa eto ako daholo momba ny fianarany rehetra. Tena misaotra betsaka se ho tain'Andriamanitra. Misaotra tokoa ry se fa faniriny io zanaka ivavy tokany io mihitsy ane zany hoe mianatra any an-drenivohitra zany. Misaotra anao ry lova fa zava-dehibe tokoa zany ataonao zany. Tsy misy isaorana zany olona nahitana soa nareo ka rary ny raha anaova-tsoa. Renareo teo ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Ampasanjina. Nosoratany Airtox, novelominy Rakoto, Faly, Nambinina Randry, miaraka amin'ny Oly Malalatina. Nandray feo sy Nana Tontosa, Tovy Razana Mamonjy sy Olosoa.